miarabantsika isa tokantrano amin'izao alina izao inareo izay manaraka ny fandarana l'actualité. Vahintsika androany ny ministre ny environnement sy ny forêt ary ny écologie Andriamatoa Antelma Ramparany. Miarabanao Andriamatoa ministre. Miarabanao namana marika ary miaraba koa an'ireo mpijery ny fahita lavitra eto amin'ny matv am'izao ariva izao. Rehefa miresaka hoe tontolo iainana ny ala dia tonga dia ao an-tsainy maro amin'izao fotoana izao ny resaka andramena. Misy ny comité interministériel izay napetraka ireo nandritra ny filakevitry ny ministre farany teo tataky ny ahoana moa ny andraikitra horaisinareo anatin'io comité interministériel io. Ya marina tokoa ny voalazanao na dia somary manahirana ihany aza satria ny environnement dia mibantoerana ao anatin'io ministère io loatra ny mikasika ny raha handramena nefa raha tena jerena zany dia eo amin'ny 300 isan-jato na 400 isan-jato ny asa tokony atao amin'io ministère io ny momba ny andramena. Noho izay indrindra no nahatonga anay nampiditra ny fanadiovana ny zotra-piarina na ny filière andramena bois de rose ho anisan'ny action prioritaire ny ministère. Ao anatin'izany no tsara marina fa teo aloha teo dia nisy ny comité de pilotage nandritra ny taona raina roa teo zany nisy ny comité de pilotage dia iarahantsika mahita fa mbola misy ihany ny fanondrana tao anatin'izany fotoana izany. Zany hoe izahay tompon'andraikitra ao am'izao amin'ny ministère am'izao fotoana izao tsy de hoe anmetsiny be fahatany ny tompon'andraikitra teo aloha fa kosa raha ny ministère irery tsy afaka na hoe ny tompon'andraikitra ny ministère tao irery tsy afaka ife an'io raha io fa tsy maintsy tokony ny fanjakana faratampony no nandray andraikitra tam'le izy. Eo indrindra no nahatonga anay nandray ny fepetra am'le hoe tolérance zéro satria araka ny kabary nataon'ny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny fianianana dia hoe za tsy hanao chasse aux sorcières, zany hoe ny lasa aoko ambany lasa fa kosa manomboka eo dia aoko ifanaja satria teny nomen'ny foa igny ny anjaran'ny ministère zany dia ny manatanteraka an'izay. Ao anatin'izay fanatanterahana an'izay nanaovana ny déclaration voalohany hoe zéro tolérance. Raha misy zay zéro tolérance zay dia hoe ahoana amin'izay ary ny fomba anatanterahana an'izay dia rehefa ndinina zany tao anatin'ny ray volana teo ny nandinina hoe idina marina ny tena rafitra mifandraika amin'ity raha ity dia nataonay ny comité interministériel. Ny comité interministériel dia ny prime ministre no mipréside azy ary ireo ministère rehetra izay voakasika amin'io filière io dia membre ao daholo. Mahasamy hafa azy zany ny comité de pilotage teo aloha dia solitenana ministère tao anatin'ny comité de pilotage fa ny comité interministériel dia ny ministre tsirairay zay tompon'andraikitra no membre ao anatin'ny comité interministériel. Ao anatin'izay comité interministériel izay dia misy ihany kosa nefa ny ataontsika hoe ny solitena ny comité ny secrétariat exécutif izay mazava ho azy fa secrétaire exécutif anao exécution ny mikasika ny fandrarana sy ny fanamborana n'ireo olona raha ilaila zany izay manao ny mbola manohy manao an'izany raha andramena izany. Ao anatin'izany dia ahitatsika ny ministère ny tontolo iainana moa zany mazava ho azy ny ministère ny fitsarana, ny ministère ny fitaterana, ny ministère ny varotra, ny ministère ny secrétaire d'état la gendarmerie, ny forces armées, ny finance ary ny raharaham-bahiny
satria misy andreo andramena anivelandreo tsy maintsy arana miasa amin'ny ministère andrarahambahiny ary ministèren'ny artisanat. Zay ngamba izay amin'ny ankapobeny zany ny membre ao anatin'io comité interministériel io zany dia ny zavatra rehetra ho atao mikasika ny andramena dia ho tapahana eo anivon'io comité interministériel io daholo. Dia rehefa aveo manana obligation anao tatitra mikasika ny asa momba ny fandiovana ny raha andramena ny io comité interministériel io rehefa périodique zany le rapport atao ahafantarany olona hoe zao ny zavatra natao zao ny zava-misy mikasika an'ity andramena ity. Comité interministériel io ihany rafitra iny fa misy ny plan zay natao, ny plan d'assainissement zany dia rapitso zahay ny anao ny latsinainy rapitso zany no anao présentation officielle ny plan d'action izay mikasika ny assainissement ny filière bois de rose atao amin'ny Colbert izy io manomboka amin'ny sivy sasany. Zay ho tary ny filohan'ny comité interministériel mazava ho azy sy anasana ireo partenaires techniques et financiers marobe miasa eto Madagasikara zany. Raha iresaka an'le assainissement sika satria efa nisy asa kely any zany efa nataon'le comité de pilotage teo aloha ho anareo andray an'le relais zany firmarina moa zany amintsika miteny zao le hoe stock saisie izay mampimenimenina amin'ny marina satria mahatonga resa be mihitsy ary le izy hoe le stock efa azo teo indray nohatrany hoe misy manondrana tsokosoko. Zay ny ao anatin'le assainissement atao zao zany teo amin'ny comité de pilotage zany dia mbola tsy nisy ny ataotsika hoe ny évaluation quantitative an'le reo stock reo satria misy ny unité zany tsy mitovy ny unité nandrefesana an'le izy misy par conteneur misy par nombre de rondins misy ino zany ny estimena amina tonnage rehefa aveo ka tamin'ny herinandro farany teo zany vao vita ny étude ny arahana tamin'ireo consultant zay nazona financement tamin'ny banque mondiale moa zany nanaovana ny étude de faisabilité le liquidation zany hoe ny tao anatin'io misy ny inventaire zay tsy maintsy atao ny marquage dia zay vao mandeha ny liquidation ohatrohatran'izay zany ka raha évaluer eto isika araka nefa nyteneny combien ny ao anatin'io stock io zao dia misy karazany maro. Misy ny stock tratra ny bois saisie any ivelany, misy ny bois saisie eto an-toerana, misy ny bois zay nanovan'le opérateur déclaration tamin'ny satria tamin'ny gouvernement de transition teo dia nanao antso ho an'ireo opérateur hoe anao déclaration stock ananana ary misy ny antsoina hoe stock sauvage reny zany tena mbola manahirana ny ministère satria milevina any anaty tany le izy any anaty ala any le izy zay zany mbola masarotra ny quantifier anazy fa raha ny fahitana izy zany tena raha ohatra ka reo saisie rehetrarehetra reo no tena voatantana tsara dia azosika lazainy hoe misy azo ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny sy fiarovana ny ala ihany le vola azo avy aminy. Zany hoe mety ho miditsika ihany zany izy io. Misy option anankitelo zany tamin'ny étude natao niaraka tamin'le bureau d'étude. Ny option voalohany dia misy ny hoe vente, option de vente zany hoe anao appel d'offre international dia ho amidy reo zany hoe miaraka amina consultant international mazava ho azy ny manao ny cahier de charge ny manao ny processus de vente rehetrarehetra zany. Misy ny option ray faharoa dia ny valorisation zany dia ahodina ho produit fini eto an-toerana le hazo dia produit fini rehefa aveo no exportena. Iny valorisation iny zany raha ny tena izy no tena avantageuse ho an'ny malagasy satria
misy a valeur ajoutée bebe kokoa zany a sady misy création d'emploi ao anatin'izay ny artisantsika raha teo a misofrir am'izao fotoana zao dia ny option fahatelo moa zany a dia ny carbonisation satria dorana zany midorana ary za tsy afeniko anao fa misy option anankitelo ohatran'izay a mety ho raisina daholo zay option telo zay noho le quantité n'le izy a ohatra koa hoe reny hazo efa hita hoe simba potika dia tsy maintsy hodorana ohatran'izay mba tsy isiana trasina hazo mbola mipetrapetraka andray a trasin'andramena mbola mipetrapetraka satria ny tanjona dia le hoe zéro stock zany hoe tsy misy tsony ny stock rehefa tsisy ny stock sécurisena ny parcs nationaux sy ny aire protégé tsika dia rehefa tena tratra le hoe zéro stock zéro exportation zéro coupe eny am'izay a zay vo atao am'izay le réflexion hoe ahoana ny zany hoe fa manao réflexion ministère zao fa ho proposevana am'izay hoe ahoana ny gérer ny fomba hitantanana mba ampaharitra ny arena voajanahary toy ny ressources forestières eto amitsika anisan'ny hoe ministera mahazo fanakianana betsaka foana nareo ministerany tontolo iainana zay a ministra betsabetsaka ny efa nisoloana toerana teo a kianina foana amin'io resaka andramena io satria mivoaka foana le izy a misy ireo manao exportation illicite tratra le izy any ivelany eo zany mahatonga n'le fanakianana hoe le fitondrana mihitsy veny tsy mahavita ny asany sa hoe le réseau mafieux no tsy hitanareo mpitondra fanjakana foana isaka ny mipetraka zay zavatra zay mahatonga n'ireny hoe exportation hita ny ivelan'ireny ka mbola mametra-panontaniana hoe exportation tamin'ny andro tondrany iza na iza teo atoerana moa zany na tonga reny tratra any ivelan'ireny afaka mitondra fanazavana am'izay ve Andriamato ministra misy mahazo fanakianana aloha zany io ministera io satria dikan'izay ny positif avao ko azy angamba dia anisan'ny intéressé amin'ny fiarovana ny arena voajanahary daholo zany a ny rehetrarehetra mafinaritra zay fa kosa tokony manao analyse lalindalina kokoa ny mpandinika rehetra zany hoe azadina nge fa pendant nandritra ny roa taona tamin'io ministera io tsy tena nisy ministra tompona andraikitra tena directa teo hoe na tiana na tsy tiana ny prime ministre zay nisahana atao a sahirana amin'ny raharaha manerana Madagasikara izy ao amin'ny gouvernement manontolo raha tsika raha mahita raha teo fa ny atmosphère atao amin'ny gouvernement am'ireny transition reny tsy dia nafahan'ny prime ministre tena hoe manao ny andraikitra anakiroa zay sady prime ministre misy ny environnement zany hoe nandritra ny roa taona zany a dia azo sikalazaina hoe ary a ny zavatra tiako tenenina koa ny tompona andraikitra faharoa zay nipetraka atao a de presque tsy nikasika firy an'le raha andramena izy araka ny voalazana ka dikan'izay zany lasa ohatra ny nisy laisser aller tao anatin'io zavatra io etsy ankilany koa moa ministera technicianna daholo ny eo a mena ambaniny mena ka raha vao misy tompona andraikitra ambony manome baiko azy hoe ty tsy maintsy ataonao a de manatanteraka izy zay zany any anisan'ny azoko lazaina hoe nanahirana kely tamin'ireny transition reny fa ny filoha am'izao fotoana zao ny filoha Razoromampianina dia entitra nanome baiko mazava hoe ampy zay a itsika fongorona tanteraka ty trafika ty ary a tany sava zahay farany teo dia rehefa namory ny notable sy ny ireo tompona andraiky mpanjakana tany a dia mbola naveriny tsara misy zay teny zay hoe na inona ho ataonareo na amin'ny andro inona na amin'ny andro inona na amin'ny alina aza dia ho hita io de fampijeretra sika hoe ay ve ianao no manao an'ity zavatra ity zany mbola tsy fatapatatra am'izao bon ny
ny fantapantatra am'izao zavatra se passé tao anatin'ny transition daholo zay moko zany tiako hoarotona amalinan'le teninao hoe ozanao hoe mbola mitoy ny filazana koa ngamba betsaka koa ny manisy sira ny fihetsikesena tamin'iny 26 juin iny a tena lisy tokoa fa raha tena hoe nanao embarquement dia tsy hatram'izao zay tsy nahazo tatitra aloha zany na tany amin'ny district na tany nyre tompona ndraikitra re même tamin'ny vahoaka aza zany satria zahay koa ny mba mifandray am'le olona sur place any fa le olona mbola manantena surtout ny tompona ndraikitra sasany aloha zany a mbola manantena hoe mety mbola hivoaka ara-dalàna ihany ty rehefa avy eo de mety mbola mividividy manao collecte tsero mety mbola misy zay fa ny tena manao exportation dia tsy de misy tentative misy ary ny faharoa de hoe le hoe ahoana reny tratra be da be reny matoany reny tratra dia noho ny initiative am'raisy ny gouvernement hoe ajanona hotratrarina reny fa raha ataotsika hoe amin'ny coopération internationale ka misy ny signal ny tany misy an'izao nareo tratra taty raha complice ny gouvernement izahay mambana tompona ndraiky tao amin'ny gouvernement dia tsy hoeny teto antoerana ane reny fa vo fantatra le izy hoe misy an'izao ary a de fa mandeha zany ny fikaroana mikasika an'le olona sy le mikasika tsaronareo tsara fa le tratra nisy tratra tany Sri Lanka farany teo zao tratra tany Sri Lanka dia tonga ty aminay zao ny échantillon le hazo izay a ho certifiena hoe azo avy aty Madagasikara marina ity zany hoe efa misy ny coopération internationale ao anatin'io plan d'action io zany a dia tsy resaka fanaraha-maso eto antoerana ihany fa fanaraha-maso iraisam-pirenena zany hoe misy ny coopération douanière zay apetraka sy ny coopération judiciaire zay ho apetraka ary tafiditra am'zany ho sollicitenay am'zany coopération zany Chine sy Hong Kong. Nisy taratasy tamin'ny 8 avril 2014 nalefa amin'ny premier ministre tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Jean Omera Bersika tany amin'ny filoham-pirenena nitanisa anaran'olona nitanisa an'ireo sezy maro samihafa tratra manerana Madagasikara eny hatrany ivela moa zany misy hoe tany Singapour tany Mozambique Zanzibar misy anaran'olona vitsivitsy ao anatiny ao ahoana ny andraikitra ny raisin'ny fitondrana ankehitriny mahakasika an'ireo arahanareo maso ve ireo olona reo zany hoe le taratasy moa zany a taratasy fa tsy tena mbola misy ny normalement mako zany tokony ny torin'ireo olona reo ry fanjakana avec des preuves hoe zao a ity olona ty nanana entana ohatry zao tratra amin'ny zavatra ohatry zao tia ny piesy afatarana fa hoe azy eo etc raha zay izy zany a zahay aloha zany zao ny tsy ireo irery ihany no arahanay maso am'izao fotoana zao fa na ireo opérateur zay tsy ao anatin'io aza zany a dia voara-maso tanteraka tsy teny ianao namana marika fa tamin'iny 26 jona igny ane nisy action nataony gendarmerie tamina grand hôtel anankiray teto fa tena nandositra le olona tsy hitatapoka dikan'izay a tsy voatery hoe manao tamitamina foana rehefa misy asa tao a fa ny résultat ny asa zany ny atao androany maraina zao zahay zany a dia natratra teo amin'ny 1000 rondin indray na feno le zany hoe le azo miafina zany any amin'ny faritry Analanjorofo iny zay vao ny communiqué ny directeur régional zay vao nitendrena vao tam'izao vao tapabolana zay de fa nazahoana an'izany vokatra izany sahady zany hoe efa mandroso miasa tsara zany nareo mandeha zany mandeha le izy fa le misy mako milaza hoe rehefa tsy voafe le izy de tokony zao ny tokony atao etc za moa tsy de amerina zay fa polémique be zay fa zahay eo anatin'ny gouvernement fantatray ny atao fantatray ny andraikitra zay sahaninay fa
tsy voatery hoe maka lesona amin'ny olona tsy lany tamin'ny fifidianana akory zahay fa gouvernement élu io za personnellement j'ai été élu député de Madagascar ka tsy voatery hoe olona malahelo ny toerany ihany no tsy maintsy hoenoko amin'ny adievitra zay raha ohatra ka manome sosikevitra izy hoe zao mba sosikevitra hitanay a vonona zay andray ny sosikevitra fa raha hoe kritika be fatany noho n'le hoe alahelo toerana misy manko manakenany hoe tokony ametra-pelana eny ka mety nanantena izy ko diso fanantenana izy nanantena izy hoe izy no eo veky rehefa tsy eo izy ahoana mo io anjara io sady le izy koa le anao miteny hoe alabato be vata etc rehefa aveo nefa ianao miteny hoe hiditra anatin'ny gouvernement mampangalabato be vata lasa c'est pas logique tsy logika le olona zany amle fanaovana le politique tsy hita tsony le etika politique le pratique an'le politika misy zany mampalahelo ao anatin'le izy de zay iny zava-misy tsy haritra kely angambany iny ivadiantsika angambany amin'ny politika akapobeany zay hoentinareo anatin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala izay ianao moa ministra volana vitsivitsy zay inona moa zany ny tena hoe tanjona hoentinao anatin'ity ministera hiatsoroanao ty satria efa mbetsabetsaka ianao zay nivoaka tany ivelany tany Afrika tany Meksika namonjy an'ireny fivoriana lehibe reny inona no politika mazava hoentitsika hampandrosoana n'ity firenena ty iny tokoa moa zany tiako ararotina ihany tokoa satria tamin'ny taorinan'ny fiverenako tany Meksika de tamin'ny gazety hoe misy vola be any ho an'ny Afrika etc aiza no ho an'ny Madagascar ka akafaliana zany ny anambaranay fa Madagascar dia nahazo le financement eo amin'ny 30 millions de dollars tamin'ny FEM zany Fonds environnemental mondial tale tamin'ny dia tany Cancun zany zay aloha ny anankiray zany ny ao anatin'io misy volet maromaro ao mikasika ny biodiversité ao mikasika ny changement climatique sy ny rehetrarehetra vao tamin'ny afako maly ihany koa dia nahazo financement koa tamin'ny fivoriana farany momba ny programme projet RED plus zany de nahazo eo amin'ny 3 millions de dollars eo i Madagascar zany hoe ao anaty efa miazakazaka zany ny partenaire rehetrarehetra zao ary tsy mbola izay ihany mino maromaro nao fa tsy zay ihany ny ho azo amin'io 30 millions de dollars io zao ny eritreretinay zany de hoe anaovana programme environnemental le izy zay iarahana amin'ireo partenaire technique et financier hafa izay eto Madagascar miara-miasa amintsika eto Madagascar ijerena hoe inona marina ny problématika misy moa zany raha ataotsika eo amin'ny forêt ohatra zany les forêts dia misy an'ireny aire protégée sy parcs nationaux reny dia eritreretinay zany ho renforcena ny sécurisation an'ireny parcs nationaux sy aire protégée reny zay ny ray ankoatra ny renforcement an'ireny dia ho atao hitataratra bebe kokoa ny fanalebeazana ny fambolekazo zany hoe ny promotion ny reboisement zany zay ho eritreretina hoe anisan'ny volet anankiray lehibe ao amin'ny programme dia ny fahatelo dia ny ady atao amin'ny dorotanety zay zany makasika ny forêt makasika ny volet environnement de mazava ho azy raha tsika malala ny momba ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro changement climatique sy ny ady amin'ny loto les pollutions urbaines iarahana miasa amin'ireo be ny tanàna amin'ny tanàna lehibe aloha zany ny eritreretinay ho tratrarina ohatra hoe tanonosy be zay zao de misy efa misy financement ny pic zay manao fitomana an'ireny fako reny atao amina toerana anankiray de reny fako reny ny eritreretinay hoe ho valorisena ho ahodina ho na ho zezika
na ny plastika moa zany azo recyclena. Zay zany nikasika an'le pollution urbaine. Na zany na tsy zany tsy maintsy jerena ihany koa ny resaka pollution marine sy ny pollution de l'air. Ohatrohatran'izay zany amin'ny ankapobeny ny axe prioritaire zay eritreretin'ny ministère atao mazava ho azy fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany de betsaka ny convention zay efa niratifieny Madagasikara. Dia amin'ny alalan'ireny convention reny koa isika zany misy petit projet zay afahana manao asa mikasika ny environnement sy ny forêt. Ohatra nanitina kely ana le resaka le hoe resaka sachet plastique teo. Ny any ivelany ohatra hoe ny Côte d'Ivoire efa miady mafy amin'io resaka sachet plastique io satria anisan'ny tena manimba an'le tontolo iainana indrindra ny tany satria ela izy ireny voalevina raha ny anatin'ny tany eo amin'ny 200 taona io zany voalevina reny de mitady fomba zany anaovana sac plastique hoe biodégradable mora levina zany. Ahoana antsika eto Madagasikara manoloana an'izay projet anankiray zay? Makasika ny sachet plastique voalazanao aloha zany hoe le sachet plastique manahirana aminy tena sarotra be ny tantana azy io. Le izy ilain'ny olona andavanandro am'le hitondrana vidianana anaovana bazary nefa ny zavatra misy de 500 ny vidin'ireny sachet plastique reny ariary zato fa iny ariary zato iny raha ohatra calculena ny par rapport amin'ny pollution apetrany amin'ny tontolo iainana dia any amin'ny ray alina ny arovana ny tontolo iainana amin'ny nohinina anankiray ariary zato iny. Ka zahay zany mieritreritra mbola iarahana midinika amin'le mpandraharaha moa zany mba tsy isian'le hoe manao didiko fe lehibe non tsy didiko fe lehibe ngamba zany fa hoe so de manjary lasanty économique koa le zavatra décision raisina dia mieritreritra zahay zany hiaraka hidinika am'zareo hoe ahoana ny éliminena tsikelikely ny sachet plastique eto Madagasikara mba ho atao zany na sachet biodégradable na mampiasa ny harona le olona zany be da be ny afaka mamokatra harona zany marina fa mety ho lafolafo iny fa réutilisable iny 10 fois na 20 fois nefa iny koa biodégradable zany hoe sady mahazo tombony ny artisantsika le mpandrary no tsy maloto ny tontolo iainana. Ohatran'izay moa ny zavatra hitako zao ohatra hoe tany Nosobe zay niviziteny tany Diego azafady niviziteny Secrène misy table banc vitan'ny Secrène tena naliana nantanteraka satria vita amina contreplaqué zay vitatsika eto atoerana manao le contreplaqué à partir na sous-produit na bois au lieu de hoe une planche anankiroa na telo efatra ny anaovana table banc. Za zao mahita hoe tena mandany hazo be mampitombo ny déforestation zay ny mahatonga le hoe environnement et éducation zany mety eritreretina zany zay fiarahana miasa zay dia mba atao am'le contreplaqué zany ny table banc. Ohatran'izany koa amin'ny énergie ohatra zany zahay zao ohatra zany de hoe mieritreritra hoe tena bravo mihitsy amin'le politikan'ny ministère de l'énergie mikasika an'le hoe centrale hydroélectrique no amafisina fa tsy ampiasa énergie fossile foana zany satria reny ny tena miteraka émission na gaz be da be zany eto Madagasikara. Eo koa moa zany ny kohony iarahantsika malala fa lafo be ny vidiny zahay zany te andeha lavidavitra kokoa tamin'le resaka hoe éolienne sy solaire izay tadidiko tsara tamin'izay fotoana zay fa ny filohan'ny tetezana teo aloha nanao an'izay déclaration zay hoe anao énergie éolienne atsika any avaratra sy any atsimo nefa hitako hoe faisable tsara le izy azo atao tsara zany ka manantena zay fa atsoatsy rehefa tena tratra io resaka énergie hydroélectrique io
dia mba mandeha kelytsika makany amin'ny éolienne sy ny solaire satria amin'ny faritra varatra iny amin'ny varatra asa tena mety tsara. Faritra atsimo any Toliara mety tsara ny solaire amin'ny sady misy rivotra be koa tioko atimo misy rivotra sady misy taninandro zany zay ahafahantsika mahazo énergie mahazo herinaratra tsara. Izay indrindra ivadika amin'ny resaka politika amin'izay tsika ianao moa efa nampatsiahy ihany teo hoe député de Madagascar solombavam-bahoaka no voafidy tany Mananjary tao anatin'le groupement politique hoe UDI Union des députés indépendants zay foana moa izy fa ohatrany hoe lasa niditra amin'ny HVM daholo nareo député tao anatin'io anao moa zany talohany na ministre anao député tao anatin'ny inona na resy lahatra an'ireo député ireo hiditra ao anatin'izay hoe HVM zay ary hoe hitondra ny politika ny vaovaon'ny Madagasikara zay. Voalohany aloha zany tantaraiko anao ny fandehan'ny UDI io dia satria tao anatin'ny PMP zany dia manana groupe le olona zay ao anatina parti toy ny mouvance Ravalomanana ny leader Fanilo ny MMM tamin'izany fotoana zany dia solidaire zareo zany rehefa misy décision raisiny de hoe zao ny anay natsapan'iny zahay zany ny GPS koa nanana ny groupe efa nanana ny groupe ny GPS dès le départ ary féliciteko ny député GPS zany fa rzala tena ny s'organiser izy mialohan'ny fotoana mihitsy alohan'ny idiriny ny session de teo moa izy zany mbola tsy hitany tsara hoe aiza marina ny tena andehanana nanao alliance tany amin'ny Maparasa na andeha taty amin'ny tamin'ny PMP dia tamin'ny farany moa de raha tsika malala fa izahay nanao ny UDI zany ny non UDI déjà dia zany namoaka an'izany anarany zany Union des députés indépendants zany hoe inspiration par rapport amin'ny non rehefa manao anarana politika manko zany de zavatra hoe mba manaitra no resana zavatra hoe hitan'olona hoe mba hoe mora tadidy de zay natonga an'le UDI ny arahanay sy ny député ny Sambava izoko vonjy moa ny fiantsoana azy zay izoko vonjy ny nandinika zany hoe andao avolontsika le député indépendant namatsika dia anao groupe ray tsika. Le UDI zany dia azosika lazaina hoe anarana ny kambananay tao fa tsy de tena mbola ny constitué groupe parlementaire tsy nandeha tany tsy nanana statut zahay mbola tsisy règlement intérieur etc. Bon fifehezana madinidinika zany natao hoe rehefa zao de zao tamin'izay fotoana zay dia rehefa aveo ny UDI mba ahafahanay tamin'izay fotoana zay ho visible kokoa zay ao anatin'ny setra politique mba ahafahanay mandray anjara amin'ny fanendrena prime ministre zay ny tena objectif tamin'le nanaovana UDI sy ahafahanay manana quota mazava ho azy tao amin'ny gouvernement fa rehefa aveo moa zany nandeha le izy de hoe miditra anatina parti politique daholo mihitsy de zay natonga anay rehetrarehetra nanao niditra tao amin'ny le patram. Ny UDI zany taty aorina mazava ho azy député indépendant daholo ny tao député indépendant samby nampiasa amin'ny moyen sy ny fahaizan'ny politika tamin'ny nanao ny fifidianana ny vision tao anatin'io ane tsy hoe vision efa tsapatsapa ianao ny manao politika il faut être proactif tsapatsapa zany fa hoe misy atmosphère ohatrany hoe tsy de tsara loatra tsy de milamina loatra teo amin'ny filohan-kehitriny sy ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany de nieritreritra zay hoe tsy de tsara loatra ny tena misisika be amity Mapara ity fa zay koa moa zany ny vahoaka nanoana anay efa fantatra hoe tsy maintsy ianareo no fidinay fa tsy le couleur ny fidinay ka ny objectif dia ny développement zay mitondra eo za manokana dia nanao an'izay slogan zay hoe niza mitondra eo ka tena mijery ny faritra ny avitsika ty mijery ny firaisam-pirenena ary olona manana vision
de développement amin'ny fitondrana ny firenena de ho toanako. Rehefa tena nandeha ny adevitra hitatsika am'ireny zavatra ataon'ny foloankehitriny reny, fa niza afaka milaza hoe manao voyage makany ivelany zao tsy vita eto Madagasikara ny fampandrosoana ny Madagasikara, tsy maintsy mitady fiarah-miasa any ivelany izy. Ary raha ny vola efa niditra azo ny accord de financement efa azo tsikatra am'izao zany za mino fa nataotsika hoe ny filoha Ravalomanina teo aloha na ny filoha Ratsiraka teo aloha tsy mitovy amin'ny vitesse zay idiran'ny financement am'izao fotoana zao. Angamba koa no isika hoe nandalo crise naharitra dia tsapan'ny communauté internationale ny hoe dangereux ty raha sy tonga dia avontana aingana ty situation Madagascar ty, dia raha ny zavatra misy zany zao de hitatsika reny amin'ny télé reny izy hoe ny filoham-pirenena rehefa midéclaré hoe ho amboarina ny lalana Vohimaram-Bilo be sy ny rehetrarehetra, tsy hoe nofinofo le izy, tsy hoe zavatra nofinofisiny eny ambony avion eny, fa zavatra tena efa financement efa hita, efa accordé. Ny subvention natao tamin'ny Sovonio dia financement efa sûr. Ny fanaovana barrage hydroélectrique dia financement efa sûr. Ka tsy le olona zany mieritreritra za comprendre aloha zany hoe tokony ela fiasa loatra zao, ela fiasa loatra raha olona zao manko ny zavatra misy tamin'ny andro Ravalomanina le olona de hoe rehefa nanao Andriamatoa Ravalomanina hoe développement rapide et durable, critique be hoe ny rapide zany tsy ho durable mihitsy zay ny critique tam'izay, dia efa za mino fa non ny Andriamatoa Rajaonarimampianina, c'est un expert comptable, professeur à l'université, tsy maintsy miainga amina plan mazava tsara, drafitra matipaika no entina manao projet fa tsy hoe tonga de zao de atao petatoko eo fotsiny hoe tonga de tenenina hoe ataoko an'izao ty, tsy maintsy misy réflexion lalina ao anatin'ireny, satria raha tsy mitandro zany hoe lasa ohatra n'ireny hoe anao asana force one de iny ihany ny exploitevan'ny mpanohitra anao rehefa avy eo dikan'izay zavatra mûrement réfléchi no tsy maintsy atolotra ny vahoaka mba eritreretina hoe anatratrarana ny deuxième mandat am 2018. Mamaraparantsika Andriamatoa Ministra, meko 10 minitra angambany ianao melapelaranao ny zany hoe tetikady izay hoentinao atoato hitondrana ny départementa misy anao indrindrandrindra eo amin'ny hoe resaka ady amin'ny fanondranana atsokosokan'ireo arena voajanahary izay iandreketanao maromaro kokoa satria ao anatin'ny tontolo iainana sy ny ala zany misy biby, misy ny ala, misy ny hazo sarobidy samihafa izay iandreketanao. Io tokoa moa zany ny raha ataotsika hoe ny arena voajanahary amin'ny ankapobeny raha zany ny eritreretiko atao hoe za mino fa ilaina les réconciliations voalazan'ny président io sy réconciliation politique fotsiny, c'est pas entre homme à homme fotsiny, fa ny malagasy fahitako anazy dia tokony se réconcilier amin'ny nature, amin'ny environnement misy azy ihany koa, satria io nature io raha zimbazombainao potehinao dia nature ihany koa ny mety anapotika anao, zany no mahatonga an'ireny cyclone be reny fena changement climatique daholo fa tsy tsapan'ny olona zay fa mbola tany mahandro sika de le vola be azo amin'ny exportation na opérateur ray na roa ihany aloha ny zava-dehibe, fa rehefa tena mijery sika ny réconciliation dia
ny malagasy zany a tokony anao réconciliation amin'ny nature mba ajaina ny zavatra am'izao fotoana zao anao a raha vo hoe manao tamberina misy tantara tamberina hoe zao ny zavatra nisy tany aloha tany de ohatra ny lina daholo ny olona rehetra kanefa zay mahaliana atsika zay tsy ao anatin'izay ny fieritreretana hoe ahoana ary ny arovana am'reto mba tsy ho isy dégradation be loatra ohatran'izao le izy ny eritreretinay zany a dia amerina an'izay asin'ny natura izay amin'ny fiarahamonina mba ahatsapahany olona hoe manandanja eo amin'ny fiainany a ity a tontolo iainany ity ity a ala zay manodidina azy ity ireto biby mananaina reto a dia manana ny maizy azy a amin'ny équilibre ny écosystème fa zany rehetra zany tsy maintsy mila communication information et éducation ampianarina le olona zany ahafantatra hoe zao marina ny importance n'io tontolo iainana io raha ny olona maventy rehetra na any ivelany a na eto Madagasikara za zao tany Diego farany teo dia isoroko etona ny monseigneur Benjamin fa tena Ramarson Benjamin tena faly izy hoe vraiment hitako izy ny effort ataonareo mikasika ny fanapotena ny tontolo iaina eto Madagasikara mivavaka ao anao ny olona maventy manana ny maizy azy eto amin'ny firenena zany de efa mahatsapa an'izay hoe zava-dehibe ny fanajana ny tontolo iainana ary izay zavatra zay a dia amin'ny mahazava-dehibe azy zay no anajana azy sy animbazombana azy tsy atao hitadiavana toerana fotsiny no hoe fanajana ny tontolo iainana fomba tena ampiarina amin'ny fiainana satria raha ohatra ianao ko milaza hoe anaza ny tontolo iaina ianao nefa mifanerasera amin'ny olona mpanimba ny tontolo iaina no olona anao trafikana bois de rose ny eritreretinao iarahana miasa foana lasa politika fotsiny zay fa tena aleonao conscientisenao reo olona reo hoe ajanony io zavatra io satria marina fa reo mpanao oferana bois de rose reo ny na avatsika malagasy ohatra atsika ihany conscientisena izy hoe nareo mba efa ampy zay manova zavatra hafa aleo zavatra hafa manova reboisement ndray ny atao fa tsy manimba foana zay ohatran'izay ny ataon'ny président actuellement de hitako zava-dehibe ary ny farany a de sorako manokana andriamatoa prime ministre zay manao tsy ambanin-javatra ny momba an'io comité interministériel io satria raha pitso dia izy misy a no hitarika ny fivoriana makasika ny présentation de plan d'action pour l'assainissement de la filière bois de rose bois de benne ya zay zany metytsika nanakatonana ny fandarana androany andriamatoa ministra mamerina fisaorana anao nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity misaotra andriamatoa marika de misaotra an'ireo mpijery ny matv an'izao ariva zao akatsika eo zany ny fandarana l'actualité tamin'ity alady alina ity izany mametraka veloma aminareo mpijery fa manasanareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko miarabantsika isa-tokantrano amin'izao aliny alahady izao fandarana l'actualité hatrany no arahanao eto resaka sosialim-bahoaka no resantsika amin'ity alina ity izay indrindra ny nanasana ny andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa filohan'ny afary malagasy miarabanao andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa miarabanao namana marika miaraban'ireo teknisianina rehetra miarabantsika mpiaino isa-tokantrano ihany koa ary ny heverina fa tena ho actualité tokoa ny ainana nandritreriny herinandro iny no resahany eto androany mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka sy ny resaka industrie angamba ny tena mamiazy amin'ny akapobeany zay indrindra ny idirantsika amin'le hoe sosialim-bahoaka tamin'ny farany herinandro tapabolana lasa moa zay dia tapitra ny fankalazantsika ny fety pirenena nisy ireo hoe mpivarotra moron-dalana izay nafindra toerana ho anao andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa ianao mpitarika fikambanana izay misahana betsabetsaka kokoa bebe kokoa ny resaka sosialim-bahoaka izay nafindra ireo mpivarotra ireo amin'izao fotoana misy sasany moa mbola menimenina ho anao ve tokony efa fotoana ve zao hoe amindranan'ireo
ponina ireo mpivarotra ireo amin'ireo toerana izay efa voafaritra, sasany moa biorika, sasany ery Analakely ihany. Misotranao namana marika na mihetraka an'izay fanontanian'izay a, ny tiako avotra aloha ho an'ny afary malagasy zany dia hoe ahoana no ametrahantsika fanjakana matanjaka. Io mantsy voaresaka foana ombenombeny a mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka alohan'ny tena mesako valim-panontaniananao mahakasika ny mpivarotra amoron-dalana. Ny atao hoe fanjakana matanjaka tsara ho fantatry ny rehetrarehetra fa tsy mifananana hémorragie akory na mifananana famatsim-bola be avy any ivelany, fa ny ametrahana fanjakana matanjaka dia fihetsehany vahoaka tsirairay avy no mitady a mandoa hetra mivelona sy mametraka ny fiainany. Rehefa ohatra ka salama ny isa-tokantrano a, mihinana ny isa-tokantrano a, mitady ny isa-tokantrano a, afaka manao ny adidiny amin'ny fianakaviana ny isa-tokantrano a, dia matanjaka amin'ny fanjakana. Zay aloha zany tsara ho tsipihana ao anatiny. Teto amintsika nandritra ny 20 taona maherina zahoana fahaleovantena zay vao nandalo pejy vitsivitsy zay, andro vitsivitsy, dia ny hoe mahonena fa fanonganam-panjakana foana nisy teto. Misy zany mbola misaina foana hoe ahoana no fa atsika mandrodana fanjakana ka ho anay afary malagasy ny version anay sy mipejy anapiazanay vahoaka zao dia tsotra hoe aleotsika ametraka fanjakana matanjaka fa alohantsika tsy eritreritra ndrodam-panjakana tsony fa alohantsika iaina amin'ny fiainana demokratika afaka 10 taona ho avy ny fampitsarana ndray dia eo zany nitenenako kely idirako amin'ny resaka politika hoe eo ny etsona hoe inona avy ara ny hery hoentina ao anatin'izay resaka fanjakana matanjaka izay voalohany indrindra tompona andraikitra amin'ny fanjakana voavidy-bahoaka, tompona andraikitra amin'ny mpanohatra zay tokony eketsika amin'izao repoblika fa efatra zao, tompona andraikitra ny mpanao gazety izay mampita isan'andro momba an'izay resaka fanabeazan'izay, tompona andraikitra ihany koa izahay société civile izay tokony hiteny hoe inona ny tena tokony atao fa tsy anaovana didiny besandro fotsiny. Dia eo zany ny tonga amin'ilay teboka hoe ny mpivarotra amoron-dalana. Ny zavatra tiako tenena mpivarotra amoron-dalana dia tsotra. Voalohany aloha ny fisainana dia zao, ny mpivarotra no azontsika ampiasana fahefana hoterena hiditra any anatina tsena manara-penitra, fa ny mpividy kosa dia mametraka tsara mazava fa tsy mbola misy an'izay fanabeazan'izay to Madagasikara. Ary eo ny zavatra olana ho an'ny mpivarotra amoron-dalana ny raha ho resantsika androany ekena manaika ary miteny hoe tsy mety mpivarotra amoron-dalana satria mety amin'ny circulation. Fa voalohany reo olo reo tsy maintsy olona mihinan-kanina, reo olo reo tsy maintsy olona mamelona mandofa trano, reo olo reo tsy maintsy mametraka ny jiro sy ny sakafo hohaniny. Manaraka an'izay rehetra zay ny lalàna an-tsena mbola tsy mety eto Madagasikara. Ny zavatra tena olana amin'ny lalàna an-tsena dia rajirintsika hoe fanontaniana no apetrako dia isika tsirairay avy mamaly hoe izy eto Madagasikara, izy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity, eo amin'ireny voaparitany io na avenue de l'indépendance na beorika na tsara lalàna no anagasy sisany, iza mipivarotra amin'ireny. Ny olana mipetraka eo nivo izay lalàna an-tsena zay nefa dia zao mena vahana mivarotra ireo sinosy-karana sady afaka mivarotra grossiste izy ny afaka mivarotra détaillant. Inona raha zany ny faiblesse eo anatin'izay? Ao aminy anefa maro ny loko azo hisafidianana, maro ny qualité sy ny quantité izay misy. En plus ny orinasa malagasy rehetra izay efa manomboka potika tanteraka ankehitriny dia noheverinay ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe tokony isy aloha ny lobarendasy. Io tsy vitana fampiasan-kery satria jereo nanandrana any commune Antananarivo renivohitra, nanao mihitsy moa zany fa tsy nanandrana. Dia jerendray fa nanana olana niady le gasy samy gasy satria tsy nanaiky indray zareo mpivarotra avy ato amin'ny pavillon zay nefa nandoa patente manofa tsena mampiditra vola ho an'ny commune. Dia inona ny olana? Le vahoaka foana miady eo. Ka io tsy mety fa ny tsara amin'io dia tsotra hoe miangavy ny PDS na Antananarivo ny tenanay miangavy ny fitondram-panjakana fohy be tsika manana efitrano malalaka be dehibe reo, manana trampokon'olona, atsoy daholo aloha le mpivarotra amoron-dalana, atsoina tanteraka ny mahakasika ny reo grossiste na sinosy-karana reo, atsoina ny mpandeha tongotra, atsoina mpitondra fiara zay manana olana amin'ny embouteillage dia miaraka mikaroka vahaolana amboarina ny lalàna an-tsena. Fa lasa manjakazaka be hoe le fiainan'le malagasy izay irahantsika malala nefa vao avy nandalo crise 10 taona amin'ny vaivaitsika izay mahakasika ny zavatra io dia nahatongatra mpivarotra amoron-dalana ekena fa tsy hoe vao zao vao nisy mivarotra amoron-dalana efa fa nisy foana hatramin'izay, sainga tsy mbola vahaolana mihitsy zany resaka hoe andehanana andeha tena tonga dia anaovana kompisoroka izay, tsy hoe afindra dia eritreritsika ny olana mantsy dia diso manam-pahaizana loatra koa mpitondra. Zay ny tena olana miperaka eto amin'ny tany sy ny firenena, ny zavatra ny anaran'ny tany Amerika, ny anaran'ny tany Franche, ny anaran'ny tany amin'ireny firenena dehibe ireny no entina piarina eto Madagasikara nefa le fahantram-bahoaka mbola diso mihoapapana dia ho anay afary malagasy zany dia mijoro zay hoe ekena le olana rehetrarehetra fa tsy ao anatin'ny ray mpimaso no famahana ny olana io fa ataovy aloha le lobarendasy amboariny lalàlan-tsena azo amena vahana loatra le sinosy-karana satria izy afaka mivarotra grossiste sy détaillant. Ka izay indrindra moa ko ny hidirako amin'le hoe reo mpivarotra amoron-dalana reo satria nisy fotoana nabetsaka azy ireo tampoka indrindra tao aorianan'ny crise 2020
aveza moa zany zareo reo iza zareo reo lasa mpivarotra moron-dalana betsaka reo raha amin'ny ankapobeny aloha zany dia mpiasan'ny jaune France reo rehefa nanao ankety satria zahay alohan'ny anaovanay tetikasa ray alohan'ny teninanay amin'ny anao manjery izay miteny tsy hoe izay miteny lavy io akory dia miteny fa hoe ny say-patatray no atao fa mba efa mandalina ihany koa zahay fiarahamonina manady ady zahay mijery zava-misy raha ny tena marina dia mpiasan'ny jaune France efa nahazo asa tany amin'ny jaune France reo tamin'izany amin'ny akapobe moa efa samy nanana an'le société ny akapobeny iny namanamarika zavatra tsy afieniny zany fa ny tena nampirongatra mpivarotra moron-dalana dia nanomboka tamin'ny nanam-pitihana ny tsinananjoma ary tamin'ny tsinananjoma dia fantatritsika tsara fa eraky ny tanàna dia nisy confection kely raha iteny eto zao itanisitsika matadidy betsaka zao nefa tsy mahatsiaro an'izany tsony satria efa varina ny reto hoe tambahiny be dibe mitobaka eto Madagasikara reto sorta mini-bande zao ampitsahivitsika zany resaka confection pataloha velondrirana ny lobaka ny soutien gasy savony gasy reo aluminium avy any Ambatolampy sy ny sisa rehetra zany rehetra zany iny ny aina tamin'ny tsinananjoma io ary ny tsinananjoma dia tena toe-karena malagasy sainginisy mpanao politika atao zay efa azo sy fantatra ankehitriny hoe tianimba n'izay mifanaraka tsikosiko tamin'ny sinosy ny karana tany inona zava-miseho tena aloha le tsinananjoma dia avy eo amin'izay napedina raha za manokana zao dia miteny ekena fa hoe tsaratare analakely tsaratare io amin'ny olana io amin'ny 13 mai sy ny sisy io fa reo voninkazo reo nga afaka ampina anapitsika amin'ny malagasy zay olana zay zany zavatra mipetraka hoe lasa mipetraka raha fahalalana azy zany zao dia ny hoe nitsinananjoma tatakalo ny palais de sport zany ny takalony dia lasa ny problème avy eo mifandona amin'ny fanjakana sy ny mpivarotra moron-dalana dia eo zany ny zavatra miteny hoe ho atao aiza ary reo mpivarotra moron-dalana tadidio koa fa misy ny mpiarabelona zany izay tena tsy manana fanambinana manokana varotra ka nahosokafanao raha ny société efa varotra no nanaova ny fiainany hatramin'izay tsy manana mihitsy izy traikefa hoentina any amin'ireny société ireny dia eo zany ny zavatra tokony atao inona raha zany ny vahaolana ho atsika za dia miantso androany averiko ny tanjona fari malagasy dia hoe ahoana ny ananana fanjakana matanjaka fa tsy ahoana no androdanana fanjakana raha mbola anoana ny vahoaka dia mare foana ny fanjakana dikany dia tsotra hoe atreto amboarina n'olona lanantsena miantso solom-bavambahoaka avy hatrany zany zahay eto hoe ianareo tompony andraikitra amin'io manao afanady adiana dia aleo mba atombontsoam-bahoaka amin'izay koa nyjereny solom-bavambahoaka izay tena misy moa zany tena olona manana ny maizy azy ohatry ny député-nay voraolodiny ireny zao dia akasitrahako manokana tsy mijery ny tokony ana mijery ny couleur fa hoe za dia mahita fa miezaka izy mitady an'izay fanangonam-baovao makasika ny sosialim-bahoaka zay dia ohatra zay koa reo député manerana Madagasikara tsy le hiady tombontsoa tsimba zaza amin'ny mamaiky fa ny zavatra tokony ho hita dia hoe ahoana ny ivoarandreo lalàna ohatra zany iny hoe isan'andro isan'andro ao aminay afary malagasy namana marika dia tsy maintsy misy foana ny olana amin'ny resaka raha-tokantrano olana ny findramam-bola zany findramam-bola zany teneniko aminao ady civil zany nefany ahoana ny iverena ny fifampitokisany malagasy raha ny mbi ao an-tsaina zao za raha misy olona tonga eo ampiko indram-bola dia efa miaina tena hoe tsy ho averin'io olona io volako zany ny ao am-pototsainy malagasy zany hoe le fifampitokisana mihitsy le fifandraisana atanana le hipetrahan'la tena adidy eo amin'ny fiarahamonina tena zava-dehibe ka tsotra ny anay afary malagasy mila fanarenana mainka amin'ny firenena tsy ilaina ny fifamezatsiny andao hiaraka andray tena ampiseho tsy ampitsaram-belatsy zany tena fitiava-tanindrazana tena maro zany rehefa nresaka ianao teo amin'le hoe orinasa nikatina betsaka ny very asa Madagasikara zao tafiditra ao anatin'le hoe programme américain hoe African Growth and Opportunity Act AGOA zany programme américain izay nentina nanoanana bebe koa ny resaka artisanat sy ny industrie mpanao lamba malagasy manana fanantenana ve ianao amin'io fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'io AGOA io izay mety mpandrosy bebe koa ny lafiny fanananasa eto Madagasikara alohan'ny amaliko anao amin'le agoana manamarika dia miangavy kely aminao fotsiny amaly aloha zany ho an'ireo orinasa malagasy reo vita malagasy za eto dia manolotra fisaorana manokana mbola tsy tafaresaka tamin'ny zany ministre Jules Leten zany fa kosa na be fanatinana any hoe amoahana ny orinasa tiako reny reny fitsidiana natao tamin'ny orinasa tiako reny ary izy tsy tokony hijanonao style na resa be fotsiny fa tadidio zany ny mpamboly ny mpiompy ny mpiasa amin'ny orinasa ny sofiera ny mpanodina ao anatin'ny orinasa mpividy mivarotra épicerie rehetra manana tombontsoa amin'ny vita malagasy za eto dia manao an-dranomaso tena makasitraka tanteraka anao ministre Jules Leten manakasitraka ny fitondram-panjakana fa aoka kosa
tena sokafatsika atao anatin'ny fotoana foy ireny orinasa nakatondreny anisan'ny takinay zany ny anokafana ny orinasa tiko satria tena miantoka tanteraka ny toekarena raha vitsy zay aoka zany tsy anaran'olona ny jirena ny resaka politika mantsy de lasa anaran'olona tsy misy problème mihitsy ny resaka hoe fananangara valomanana io na fananany anina fa de zao hoe orinasa malagasy mitovy am'izany ny tenenako an'ireny hoe ankehitriny zao ampifaninanatsika mentsika sedra mahery savony ry tropical ampidiritsika atobakitsika eto reo savony vita avy any ivelany atobakitsika eto ohatra zany nampalahelo tamin'ny 26 juin teo anie nampitonga ranomaso ary tena nanetsika amin'ny fo mihitsy amin'ny mahampo mamalagasy ianao hoe arendrina sy no feny tanàna zany rehetrarehetra zany zany tena olana keo koa zavatra tena teneniko hoe sika malagasy koa za zany tena miteny manana vokatra vita malagasy sika tena mba afahantsika miteny miala amin'ny fahoriana eo tsy faolomy malagasy satria ny zava-dehibe de eto zany misy zavatra teneniko anankiray zay nafapana mihitsy moa tamin'ny herinandro iny satria nanao sitiny reo mpiasa hita tamin'ny ainao manjery rehetrarehetra zany le misy an'le orinasy ny vato koa le mpanodina taratasy misy zavatra tsy ambaratelo avoaka eto ny tsy ambaratelo voalohany avoakanay efa ry malagasy de zao hoe rehefa nanao fanadiadiana rehetra zay de mahatsapa fa any anatiny re concurrence zany hoe raha manao palitao zany samy manao palitao tsika sy marika eto de misy olona any hoentina nimba ny vokatry marika de hoe iny rehefa avy eo raisina de ho appliquena de zay ny problème zao ohatra nyle société mpanao taratasy ny vato anakefatra izay takina efa ry malagasy moa hoe midina aloha nareo manam-pahefana manadiady fotony jireo société reo le hoe Europac SRPM Promad Spem manao recyclage izy reo zany hoe misy an'le ordure na boritra taratasy reny de misy hatrany amin'ny olona manjifan'le orinasa zany le eny amin'ny père Pedro zao ohatra misy manangona an'ireny le boritra reny ho averina ahodina ndray ny zavatra ampiasain'ny orinasa io rehefa tena jerena de tsisy akora simika zay zany nanady tany atoerana fa eo zany le faratsitsaina am'ireo orinasa malagasy alohan'ny resantsika ny agoa hoe ny eto toerana raha be de be mbola tsy milamina ary le zavatra tsy faneto de rehefa jerena boritra de kitay mitovy amin'ny ampiasain'ny gastropizza reny ny ampiasaina ao am'le izy samy ray ihany fournisseur an'le kitay de rano de rien zany le boritra nature tena hoe boritra tena any reny zay ny ampiasain'le orinasa avy eo misy olona karamaina de lazaina hoe mamono le orinasa de nanontany mpiasa zay nanao ny ankety zany zay hoe izavy raha maty tao anatin'ny orinasa io aloha mifantatra nefany ny mpiasa na de ray raha tsisy maty am'lay taratasy io taratasy io nefany mamatsy na gazety rehetrarehetra reny va tsy n'le taratasy eo de maninona ry izy any tena marina no atao misedra n'le faninanana de eo zany nakatona lizy tamin'ny alalana didipitsarana tsy nisy ny constatation teny toerana aloha zay tokony ho amarinina am'izao hoe za eto de samy teny fa andao hidindriny toerana andao jereo reo orinasa ny vato reo de jerena raha misy tokoa le akora mafaty hoe inona le izy fa le tsao sy le fanenjeny eto Madagasikara de lasa miteraka lehibe de eo zany ny zavatra natao rehefa nandeha le izy fianakaviana 10 zao tsy manako-hoanina zany hoe famille 500 ka aiza raha zavatra tenentsika iantso ny agoatsika de iantsotsika ny rehetrarehetra zay zany tena mitaky tsy misy fepetrany efa ry malagasy hoe atao aloha fanadiadiana ifotony midiny any anareo tompona ndraiky mpanjakana ary eto de mariako fa nahazo alalana avy amin'ny tontolo iainana oinneux lay orinasa mpanao taratasy io zany fa mazava tsara le izy ary mivolaza ao anaty fa orinasa tsy mampiasa akora simika izy mahakasika am'izay le resaka agoa ny agoa tsara de tsara ny fiverenan'ny agoa de anisan'ny ezaka ray indray zany ampiverina ny toe-karena malagasy apena n'lay resaka olana amin'ny sosialim-bahoaka teo satria betsaka reo vokatra aondratsika makany Amerika zany de nikendry zareo zay zavatra zay fa ho anay zany ny zavatra mba angatahanay fotsiny koatra eto de ny hoe mba jereo mbola misy manana asa tanana any amin'ny rehetrarehetra any mbola misy gasy zany tena mahavita mila pina kely fotsiny izy pina tosika de tena tafavoaka orinasa mahafaka mampiasa olona be de be ohatra zavatra vita amin'ny rofia reny tena misy olona tsy azonao eritreretina ary gasy manana spécialité amin'ny resaka famoronana io fa tsy fijereva amin'ny fanjakana azy hatramin'izay no problème mipetraka amin'ny malagasy de raha ny agoa zany andao hatsaraina mety misy ny zavatra expérience tsy ampy aminy fa ilaina mifandroakevitra ka raha ho an'ny agoa zany mitaky koa zay ny amahana ny re société reny anisan'izany nitakinay sy ny orinasa tiko zay efa isoranay fitondram-panjakana niezaka treto aloha fa lao fotsiny tsy ho resa be fa hoe tenao taterahana mitovy am'izany ihany koa ny orinasa zay eny vato reo mitovy amindrea zany reny orinasa mpanao siramamy maninona moa tsika tsy maintsy hanafatra siramamy avy any ivelany
ohatran'izany zao tsika efa manam-panantenana be deaibe hoe efa namokatra indray le pétrole eto amintsika efa raha mena ny essentiel ampiasain'ny jirama zany rehetrarehetra zany zany a no heverinay fa ho tonga any amin'ny tena fatanjahany toe-karena ny firenena ohatran'izany zany reny hoe fanamboarana ny cotona reny a raha ny tena marina tsy tokony hitobaka eto amintsika ny friperie io friperie io ny tena zava-doza amin'ny natambo e fa ninina tsy maintsy natao moa le izy satria mahatra ho ny firenetsika nefany a afaka mavita raha ohatra ka manjaitra tsika mavita tsika mampiodina sy mampanana toe-karena ka za misarika afaina ny sain'ny malagasy fotoany vita malagasy tsy fo vita malagasy alao tsika mba samy tonga sainy raha hoanao zao tokotokony hoe firy volana firy herinandro eo firy taona tokony hoe isokafan'ireo orinasa ireo aingana de aingana izy any raha jerena tokony tsisy atakandro tsika zao raha nahita ny reportage tato amin'ny fahita lavitra tato nahita nyreny vaovao teto amina roma tv nahita hoe ny omby vavy be ronono mbola ao ny ronono zany misy foana isan'andro aloha ny resaka matière premier zay le filazandro zareo opérateur économique azy io daholy ka ho ana io tokony tsisy atakandro fa rehefa misy ny zavatra azo ahodina de alao atao ary tsika ny mahalala tsara tsy hoe manao publicité an'ity koa fa mahalala tsara tsika hoe tena nahatany ny kalitao an'ireo vokatra avy amin'ny ronono ny orinasa iny io zany tena ara-pahasalamana tena hitatsika tsara mihitsy hoe nahatsiaro tsika zany tsirona ronono tsirona dobery zany ny zavatra tiako tenenina tsy hoe publicité ny tiako tenenina fa manana ny atao atsikatsika ary nahita tsara ny atsika fa na chauffeur mahalala tsara zany mpiasan'ny tico firme tobile tico firme tobile ny firme makaville ny ambanivohatra hoentina amidy eo amin'ny tico firme ny épicerie nahazo tombom-barotra avy amin'ny tico zany rehetrarehetra zany rehefa atao mety ny hoe mpiasa tsy haiko moa ny fodéterminena azy iny hoe firy ny tena mpiasan'ny tico fa ny épicerie tsirairay avy de mahazo vola ihany koa ny fanjakana napiditra etra be de be avy amin'ny alala ny dikan'izay tsy tokony isy atakandro ny amahana azy satria mamelona fianakaviana amanetsiny izy rehefa tena ho atao tokoa lay distribution any hoe aizava misy am'izay ka iny tsy tokony hojerevana loko politika fa orinasa vita malagasy re mila toanana resaka ianao teo andriamatojanirina mahakasika an'le hoe misy tetika politika mihitsy ao ambadika entina minona nyreny orinasa reny ho anao ve zany le orinasa mpanafatra entana avy any ivelany importateur moa zany reny zany ve no anao no fositra ao ambadika an'le hoe mety anapotika an'le orinasa malagasy mahitsy mihitsy ny fomba fijeriko namana marika ary tenao tineniko mifoko tatiraka mihitsy hoe za mahatsapa fa le fifaninanana le faratsitsaina zany le mauvaise foi eto Madagasikara de tena misy tena tambazotrana mafia goavambe manimba ny toe-karenantsika ao ambadika zao tontolo zao zany ny olona mpiseho anao de olona madio olona tsisy petina fa ny ao ambadika zay teti-dratsy avokoa zay zany tokony mailo atsika hoe na amin'ny olona natonny ahoana na amin'ny olona natonny ahoana tokony hipetraka tsara le pirofo sy ny sisa rehetra fa tena misy ny fanimbana ny zavabita malagasy misy ny fanimbana ny toe-karena malagasy mba hahafahana mitrandraka ny rentsika nytadidio manan-karena ny firenetsika tena ny angaran'Andriamanitra ty firenetsika ary isorana an'Andriamanitra zany eto amintsika misy ny zavatra tedaviny reo vahiny rehetrarehetra reo matera première manera-tany de eto Madagasikara ny tedaviny ny zavatra tiako tenenina de tsotra tsy ireo vahiny reo mihitsy ny tokony ampitambony malagasy hoe tsy hamatsy volo zay raha tsy zao na izao na izao fa andramo raisiny décision mamalagasy atsika hoe tena raisina ny fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitritsika de tsotra hoe vitanay ny anay reo ny tsara fantatry efa ivola omena sy ampisamborona io ny zavikeliko 34 ans 35 ans zao fa ny zavikeliko de mandohana io volaindramina io nefany io no hodikodina manolona ny zavatra rehetrarehetra hoe natao saroma ny zavatra misy rehetrarehetra ka eo zavatra réalité tena inay farihy malagasy zany de tsotra hoe tsika ny manana arena be deaibe tsika zao ny anisan'ny tokony firenena ty amin'ny pays ty amin'ny Océan Indien zany amokatra pétrole amokatra arenakibony tany be indrindra ato amintsika men'Andriamanitra ny rano iainantsika ny na marika tena hoe tena rano mangatsika sotrotsika io ny areny fa mety tsy tsapany avy zany hoe tena rano naturel tadidio ve eto amintsika zao mandalo vanim-potoana ririnina tsika zao fa afaka manao akanjo fohitanana ianao tsy manana an'izany sedry zany areny zany zany hoe ny zavatra tiako tsy hovidinao vola mihitsy zany raha hitantsika ny pays any France zao rehefa ririnina de misy la neige eto amintsika tena mbola iainana trondron-dranomamitsika sy ny sisa rehetrarehetra zavatra tsara daholo fa ny fomba hitrandrahana an'ireny tedaviny vahiny de ampidiny aloha gasy samby gasy atao misangojingojy eo de lasa mitiraka
olana ho an'ny tany sy ny firenena sy any amin'ny sosialim-bahoaka le izy. Matetika rehefa firenena anankiray mahantra dia miresaka an'le hoe exode rural, zany hoe ny avy any ambanivohitra miakatra ny andeha ny vohatra. Nareo afary indray manentana ny olona hanao an'le hoe exode urbain, zany hoe hoentinareo ny toerakafa ny olona eto andrenivohitra. Ahoana inona ny antony natonga nareo resy lahatra hitondra n'izay resaka exode urbain zay? Tsotra kely mihitsy le antony namana marika, tsika angamba mahalala fa surpeuplé tena biboka ndreny voaparitany rehetra eto Madagasikara, satria natao eto Madagasikara daholo ny paradisa rehetra. Ohatra tsika zao andray an'ilay poto natao farany eny amin'ny diky, le jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, mampanontany tena ihany izy reny hoe nahoana no eny amin'ny diky ny asiana azy nefa ny anelakelan-trano mbola feno mpanendaka, mbola feno von'olona, mbola feno vakitrano. Dia ny zavatra hita ao anatin'ireny zavatra ireny dia tsotra hoe natao rendrarendraina. Le rendrarendra zany aty ny amboarintsika ny zavatra rehetra sarobidy, ny zavatra rehetra zany raha enony avy any ambanivohitra zany le zavatra misy dia hoe tena paradisa ny ao Antananarivo ao. Zavatra olana nefa ny tsy mahazaka tsony an'le mponina le izy, dia inona ny fanonganam-panjakana rehetra ny dia tato Antananarivo daholo ny aly, nefa ny fifidianana dia Madagasikara no mifidy. Zany rehetrarehetra zany zany tena miteraka olana hoe le izy tsy voazure tsony le fiakarana taty, ary eto ny tena marina dia zao raha niona tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo aniny zay tao amin'ny ministera ny affaires étrangères dia nilaza ny filoham-pirenena tamin'izay hoe ny valopolo isan-jato ny malagasy mipetrapotsiny. Fa za zao manontany tena hoe firy amin'ny malagasy ny tena manana tany sy trano misoratra aminy. Dia rehefa nataonay fikarohana nanao fanadihadiana zay matona maro dia tapa-kevitra zay fa contrôleur ny zavatra misy arak'izay tenenin'izay hoe tsy ny exode rural ny zava-dehibe fa ny exode urbain. Dia eo zany ny zavatra miteny hoe atraiza moa zany zao exode urbain io eto dia misaotra manokana ny ministère d'État Andriamatoa Rakotovarivo zay mindraikitra ny fananatany fanajariana ny tany, fa namaly tsy ampiabambana ny taratasy nalefanay ihany izy isorako ihany koa moa zany ministère mponina, dia isorako ireo ministra fito zany nanoratra ho an'ny afary malagasy mahakasika ny exode urbain io ary samy nakahery sy vonona hitady n'izay resaka mahakasika ny fifindran'izay, samy resy lahatra ny rehetra. Eo moa zany nandeha teto amin'ny matv matetika moa le fiaraha-miasa koa international na ny international ny amerikana nisy miara amerikana 5 vahiny teto Madagasikara nahita ny fienitra tediavinay sy ny zavatra rehetra nasehonay ohatra zao fomba hitondranay an'ity projet exode urbain ity dia resy lahatra fa dia tena convaincu mariako fa avy any Amerika ry zareo no najery zay. Eo koa moa zany zao ny afary malagasy zany zao nanomboka tamin'ny herinandro ambony sy amin'ny herinandro ho avy ity dia anisan'ny miofana koa amin'ny Union Européenne amin'le projet dinika, zany hoe efa anisan'ny resy lahatra tanteraka na mpitondra fanjakana na ny mpamatsy vola na ny sambatan'olona ny tiako teto zany miteny androany hatramin'ny androany itenenako eto dia ray sy telonjato sy roa arivo ny olona nysoratra anarana vonona nao an'izay reo tsisy mpivady ary reo tsisy akamakama fa malagasy feno 20 taona, satria ny tanjona ao anatiny dia hoe ahoana no ametrahantsika anana malagasy tsirairay avy tany. Dia ny tany zany no tena marina raha ohatra ka ianao ny nomena tany 20 hectara ny amin'ny tany lavitra tsy andeha ianao, fa raha ohatra ka misy olona farafahakeliny 500 isa amin'ny vagy anankiray omena tany, misy trano 500 isa hitsangana eo dia mety ho azy mise en valeur ny tany io. Zany hoe eo zany ny zavatra misy, dia eo koa zany ny fitrandrahana ny ambiance hoe inona ny ambiance ao anatiny io rehetrarehetra io, inona mahatonga le olona tamany eto andrenivohitra. Voalohany aloha mamaly an'izay rehetrarehetra zay dia vola ihany. Rehefa nijerena zany zay resaka vola zay inona zavatra ho atao raha anao azay fifindramonina zay tsika any ambanivohitra dia tsy maintsy asiana orinasa ny toerana aloha. Dia eo ihany koa zany ny asiana mifanatotoloana mondialisation telefone na ny internet sy ny sisa, dia eo ihany koa ny fitaterana. Hatreto zany dia tiako koa no milaza hoe atraiza zany ezaka vitan'ny afary malagasy voalohany aloha zay dia miroso trano. Fantatra fa betsaka amin'ny mpanenjika, betsaka ny tianakihana anay fa tsy mahakivy zany ary vonona hitazona an'izay foana ny afary malagasy. Hatramin'ny androany azoko lazaina fa manodidina ny eo amin'ny 500 millions francs eo ny capitale ny afary malagasy eo anatin'io projet exode urbain io. Fiara 10 ny eo ampilatana ny afary malagasy ary tena miteny tsisy volana mpanao politika eo tsisy volana famatsimbolana aveza fa latsakemboka mpikambana zay niainga tamin'ny assemblée générale misy taratasy sy lusu mazava ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Io zany tena marina hatreto dia tsy voatana tsony le resaka exode urbain ary tena anairanay hoe ametrahana zany fanjakana matanjaka izany.
zay zavatra tiana tenena anana zany malagasy zany tany za de miteny fa hoe azotsika atao tsara manana tany ary tsindriko fa tsisy fivarotana tany eo amin'ny afary malagasy zahay zany tsy manao an'io de hoe ho amidinay tany fa tena sitrakay de hoe zaraina maimaimpona io tany io andoavany etra ara-dalàna io avy eo ary io tanàna vaovao ahorona io de spécialisena ny spécialisena zany de ohatra zao tsika makeny Bienjy mahita an'le hoe atina Komatavy zao mampalaza ny eo Bienjy fa izahay zany de mieritreritra hoe azo atao tsara mipeko gasy raha tsika malalany zao fa tato ato amin'ny fifaninanana atao ao de ny poulet de serre manjaka nefa fantaritsika tsara fa hoe io akoho gasy io tena manana ny tsirony raha samy akoho zany ny tena marina andresana de anisan'ny spécialisenay ohatra zany koa misy ingénieur eto Madagasikara mahavita ny resaka voasary hoe io voasary io misy 10 fototra 20 fototra mahavelona olona mandavataona misy zany ingénieur mahavita ny voasary io amokatra mandavataona isam-bolana ao de afaka mioty ny voasary io de eo ihany koa zany zavatra tiana tenenina hoe tsy maintsy tokony andray anjay andrara ny vahoaka tsirairay avy araka ny teniko tany am-pendohana hoe ny société civile de manana andraikitra mampihetsika an'izay rehetrarehetra zay rapitso 7 juillet zao rapitso am'ray oratolakandro zahay de ivory ensemble général ny exode urbain zay anapahanay am'izay ananganana coopérative satria reo fiary reo efa voavidinay de reo fiary reo napetraka aloha mbola tsy anary eo ary tsy fananako reo fa tena ho tsapako mihitsy tiako hotsapantsirairay fananam-bahoaka reo cotisation latsakemboka izay nataonay tsirairay avy no nazahoana andreo fiary reo ohatr'zany zany ohatr'zany zany ny zavatra tiako tenena hoe reo rehetrarehetra reo dia mahatsapa fa tompony vahoaka zay ny problème ihany koa misy le hoe tolorapotsiny foana ny vahoaka amiko tena teneniko mazava fa tsy mifanoloranao vahoaka fotsiny zava-dehibe fa iny saison iny zany ao anatin'ny zavatra mahafalifaly anao na ao amin'ny tetavanao tombontsoa zay le hoe anaovana fitaovana ny vahoaka fa ny vahoaka mio tany izy esany mio tsena izy varotany any amin'le tanàna an'Andranomasina zany zao no misy ny exode urbain akoatr'izay misy eny Kianjambomanga kely zay misy 25 hectare nangatanay tamin'ny fanjakana manantena valiny zay misy etsy Anjoma etsy Bongatsara misy 3 hectare reo rehetrarehetra reo zany ho zaraina tena angatanay amin'ny fanjakana efa niteny moa zany ny ministre ny ao amin'ny ministère d'État Andriamatora Kotovarivo zany de niteny hoe meo ny taratasin'le tany de ampanomana zay de efa nizay fa teneninay ho zarainay maimaimpony reo tsisy resaka fividianana tany zany eo amin'ny afary malagasy ary efa manana teknika zany zay zao miditra am'le hoe enquête technique rapitso maraina zany zao aorina amin'ny fivoriana de ho arotsakay anivon'ny domaine Ambohidratrimo sy ao amin'ny ministre ny fananatany ny fangatahana andreo tsirairay avy reo satria io tany io tsy hosoratana amiko na hosoratana amin'ny afary malagasy fa hosoratana amin'ny isambatan'olona aleo zany izy anana tany eo fotsiny zany le hoe manao zavatra tsy mora mety ho lavalava fotoana lany fa tsy anangana zavatra eny amin'le tany mihitsy zahay raha tsy vitanay manoratra azy amin'ny tsirairay avy dikan'izay eny amin'ny fanjakana aloha zany zao mibaolina ary mananteny zay fa efa namaly izy reo misy ministère fito izy ny efa namaly zahay de vonina foana metraka an'izay tsy anjaranay ny ady seza tsy anjaranay ny hiteraka olana fa de hoe ahoana ny ananatsika malagasy firenena matanjaka andao andray andraikitra ny vahoaka eo amin'ny firy eo zao fianakaviana eritreretinareo mihina an'izay tany maimaimpoana zay atreto aloha zany telonjato sy 4 arivo ny soratra anarana fa mbola miantso foana nyzay voniny zay ary teny foana zay hoe mila mikambana mila mivondrona mba hampalalana zany ny fanjakana fa tena misy hatramin'ny androany aloha zany de telonjato sy 4 arivo ny ampelantananay no nangataka an'izay fa efa anomboka zay jery satria Madagasikara ny tena malalaka ny tany mipetrapotsy mbola be dia be ny fianakaviana tsirairay de eto ny teneniko amala mivatana an'ireo mpanisy sira raha zay ny ilazako azy ny tenako zao ny teneniko misy mpanao gazety 7 miditra ao anatin'io projet exode urbain io misy polisy be dia be nangataka an'io misy gendarme be dia be misy magistrat zay miditra ao anatiny dikan'izay tsy kiany ihany io projet io averiko tsara zany teneniko tsara zany hoe ampalalako tompoko fa tsy resaka kiany ihany io ary tsisy resaka fisolokina ao anatiny tsisy resaka fandehanana fieritreretana tsisy fitakimbola eto koa de manao antso avy be dia be tato atiny soloky ny afary malagasy nanao nazahoam-bola indrindra tato anatin'ny ray volana zany nisy vola 70 millions de francs nalainy ny totalany zany nalaina tamin'ny anaran'ny afary malagasy zay efa hiakatra fitsarana tsy ela moa fa zay de hitoretra amin'ny farany ny afary malagasy de fikambanana tsy natao tetavam-bola ary manome avertissement zay fa tsy afaka anaiky niza ka misoloky vola amin'ny anaran'ny afary malagasy
ka ny projet exode urbain dia raha ny olona tsy vahoaka madinika reriny ao fa fifiamenony fiarahamonina no afahana manandratra n'izay rehetrarehetra zay ho an'zay rehetra vonona misokatra ho azy mibirao anay no zato tsy nanana dia afaka mandray azy foany zahay andritrany fitsidihana nataony filoham-pirenena raka tamin'ireo ministra vitsivitsy tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia nilaza ny ministra Rivo Rakotovao fa efa vonona amin'ny taona 5 ny code foncier 5 ny code foncier lalàna mahakasika ny fananatany zay ampy anareo ve zay fotoana lavalava kely zay ia zahay dia anisan'ny nandray anjara tao anatin'io teny amin'ny hôtely panorama moa zany nandrafitana an'izay anisan'ny mpandray anjara taony afary malagasy zay soranay ministera ny antso anay sokafan'ny filoham-pirenena hery rajonary mampianina tetsy amin'ny ministera ny affaires étrangères izy io ny zava-dehibe andrasana dia ny hoe tena akasika an'le fananam-bahoaka ny zavatra angatana afary malagasy ho dia hoe raha misy tany izay fanoajarin'le olona roa taona miakatra ka tsy misy olona naleligelina izy teo ampanavana ny asa na ny adidy amanandraikitra dia ny heverinay hoe naninona raha le olona tsy teony eo no natsahatra fa maninona izy nefa avelanao nanao investissement nanao tansotrano nindram-bola tany amin'ny banque etsetra nanangona ny herim-pony voarotana eo le itenenanay foana le mesure d'accompagnement ny lalàna eto Madagasikara ny olana koa amin'ny lalàna mandringeto zao dia ny hoe ny fandrodanana foana amin'ny mahazovahana fa le mesure d'accompagnement nefa tsika mahalala tsara fa raha misy ny olana naturel rive-doza cyclone sy ny sisy reny haitrano dia tamitsika miazakazaka be NSRC mamea sauvetage satria hoe olombelona reo manana nefa ny arodina tsisy fepetra dia tonga dia lasa 4 molondalana mitovy amin'le olana eo amin'ny orinasa Filatex sy zareo kadomahoaka io moa zany tiako mampafantatra ny rehetrarehetra fa andray an-tanana ny oraraha io zay afary malagasy ny tanjonay dia tsotra hoe ahoana ny afahana mitady vahaolana maharitra ho an'ireo satria hatramin'ny androany itenenantsika zao mbola matory eo anaty tranolay reo ary vo omaly nidina teny zahay nisy vehivavy bevoka ny tsonay sapeur pompier avy eo tsara lalàna mihitsy tena narary mafy tao anatin'ny lehilahy satria io lay zany mikatona dia mamoaka entona dia makarary dia eny ihany koa zany le hoe reo ankizy tsy mianatra tsony tena tsy mianatra tsony noho izay dia ifanantona ministera isa tokony hitondra an'ireo vahoaka zay araka hitady vahaolana aminay indrindraindrindra zany fa io olana eo kadom-bahoaka io ary eo moa zavatra tenenina ny tanjona dia ny hoe reo vahoaka reo milaza fa tsy ala eo kadom-bahoaka zay ny heviny fa zahay dia efa mahita teknika ny fandresina lahatra tamin'ireo vahoaka reo hoe zao raha no ataotsika andaotsika hitady vahaolana andao hoantsona ny tompona ndraiky mpanjakana eo ampovoany zay afary malagasy ny avy eo amin'ny Filatex dia reo vahoaka reo andaotsika hiresaka ambony latabatra ny tsotra dia ity ny zavatra mampalahelo ny io Filatex io dia zao hoe efa nisy foana ny négociation ny rahanay sy ny Filatex sy reo vahoaka reo teo nandritra fotoana maro saingy ny olana rehefa teny ambadika teny dia gagy zay hoe lasa force ny asa lasa nisy moraiky nisy bomba lacrymogène tonga teny nefany reo vahoaka reo sy ny Filatex efa mifanaraka tao amin'ny espace gym nosy zato nanao zany an'izay hoe ahoana ny amahana an'le olana ka io zany namanamarika dia ny hoe ahoana ny vahan'le olana ho anay zay tsy mila nytombotsoa anay fa nytombotsoa mipiraitandrazana aminay ary averinay foana tenako mahantra ny anabaviko mahantra ny ralahiko mahantra ny mpiara-bodirindrinako mahantra nefa ny firenena manan-karena dikan'izay tsy maintsy mandray andraikitra foana ametraka n'izay fitiava-tany razan'izay inona angamba fa mety ravina zay raharaha zay atsoatsy satria anisany tsy adino ihany koa fa ny voaresaka ao anatin'izany resaka fandarahana amin'iny raharaha teny akadom-bahoaka iny satria misy investissement betsabetsaka ihany koa netiny Filatex tao anatin'iny raharaha iny ihany koa zay indrindra angamba no entsika maraparanana ny fandarana Andriamatoa Jean-Nirina Rafanomezatsoa nyresantsika teo nijery todika nijery zavatra betsabetsaka tsika mahakasika amin'ny firenena eo amin'ny lafiny sosialy zay ka ho anao manokana zao inona ny hoe vahaolana aingana hoentiny malagasy tsirairay avy manavitra ny tenany sy manavitra ny firenena malagasy ohatrany amelikilo mpitondra aloha zay ny zavatra tiako tenenina hoe voalohany ny mpanolotsaina manodidina anareo jereo azafaly zany maka manam-pahaizana avy any ivelany na olona hoe navita fianarana fa tsy zay ny mahasoa ny firenena ny mpanolotsaina koa azafaly manasoaso ny patron anareo fa mifanasoasona roa azy nampijabaka foana hatramin'izay fa ny mpanolotsaina zany dia manana andraikitra raha contrôleur ny zavatra eritreretina tsy mitehaka foana ny anjaran'izany hoe conseiller zany fa ny manonteny hoe raha isy an'ity zavatra ity danger ny atao ambadika ity
ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy niza mpitondra eo dia tsy maintsy mitady ianao voahinana. Aokantsika tsy hiroboka tsony any amin'ny resaka fanongana mpanjakana fa hoe ahoana no afahantsika mametraka ny fanjakana matanjaka dia ny fihetsehanao tsirairay avy raha ohatra ka marefa ny fanjakantsika dia manjakazaka eto amintsika mivahiny mahazo faka ny corruption, mahazo faka ny trafic d'influence, mandeha ny zavatra maro isan-karazany fa rehefa matanjaka amin'ny fanjakana dia mino fa anana ny anjara andraikiny amin'izay ho an'ny mpanohatra. Izaho dia miteny jereo tsara fa tena marina dia zao andaontsika iana ao anatin'ny demokratika dia atsangano ny fanoheranareo fa ny zavatra tena marina kosa sy ny zavatra jerena dia zao hoe andaontsika hijery ny 5 taona ho avy amin'ny 2018 mifakahita hoe iza indray raha ny tena navita. Ny anjaran'ny mpanohatra mantsy raha ny tena marina zay tsy voaresakitsika loatra dia ny hoe manohatra ny zavatra tsy mety ary samy mieritreritra tokony andrombaka amin'ny fanjakana amin'ny taona 2018 hoe tamin'ny fifidianana zay maha-demokratika ny demokratika fa tsy hoe ho tamin'ny mpanohatra dia hitady indray dia hoe asiana indray ny fanonganam-panjakana, asiana indray ny ino ty resaka malaza be tatoato ty le resaka apesement inona motion de censure tsy fampitokisana asiana zao fa ny tena marina dia zay zavatra misy zay eto dia miantso solombavam-bahoaka ihany koa manana didy amanandraikitra ianareo goavambe ho an'ny firenena be dia be reo lalàna lany andro izay tsy maintsy ilananareo voafidym-bahoakanareo ary tomponandraikitra eo amin'ny vahoakanareo isolo tena azy manoloana zay lalàna zay mba miangavy re tompoko aoka tsy nitombotsoanareo tsony no ambony fa tena lara-pamihana makasika an'izay ho an'ny resaka fananatamo zany dia mametraka zahay hoe manantena fa tsy ho veromomoka fotsiny izay rehetrarehetra zay makasitraka amin'ny matevena apetrany zao alinala zao ho zaraina ihany angamba numéro-na telefoninay mba hafahanay mifanerasera aminareo dia ny 033 32 435 68 033 32 435 68 033 32 435 68 alatsinainy talata larbi lakamisy zomary sabotsy dia mivony afary malagasy eny nosy zatao tsinanana eo amin'ny bropokotany nanosy zatao tsinanana voalohany sy eo amin'ny 67 hectare sud ABC school afaka mandray an'ireo olana tranga-piarahamonina manahirana anao fanitsatitsahana zona raha arakasy zany na olana amin'ny ady tany dia manasanao zay ho tonga eny averiko tsara aoka tsy ho tratra nypisoloky ny braony afary malagasy dia misokatra ho an'ny rehetra tandremy fa misy olona misy loko marobe ny anaran'ny afary malagasy any ambadimbadika any mametraka ny veloma tompoko makasitraka tanteraka dia misotranao Andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezantsoa avy eo amin'ny afary malagasy nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana l'actualité androany zay zay ngamba no azosika naroso anareo mpijery tsirairay tamin'ity alina ity petsaka ny afatra teo nisy toe-javatra petsapetsaka izay ny doniana ary mino zay fa nitondra lesona ho antsika tsirairay avy angambany izay afatrafatra majinjinika napetraka teo izay ary no manakatona nyity fandarana ity fa dia za mametraka veloma mandra-peona ho anareo ary manasa anareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko.